Misy kosa ny lalao SMS Afrobasket izay nikarakarain'ny Hetelma ary ny fanandrify indrindra tamin'ny ilay lalao Afrobasket latsaka ny 12 taona izy ity nitolorana ny lokany ary ireo tsara vita natao anatin'izay lalao izay. Rasoanay Moril Xavier no nanomboka an'ilay lavola mitetina 10,000 ariary tamin'ny lalao SMS Afrobasket izay nikarakarain'ny Telma. Araka izany anaran'izany dia mifandraika amin'ny fandraisan'ny Madagasikara ity fifaninanana goavana ity ho an'ny latsaky ny 17 taona manomboka ny 2 aogositra ho avy izao ity lalao natomboka ny 19 jona lasa teo ity ny zoma lasa teo ary no natotra azy ny lavola tetsy amin'ny foiben'ny Telma tetsy alarobia. Nahazo tamin'ny SMS dia mampirisika ty raha izay mbola hoazy ny lalao. SMS efatra izao no naleko. Tsindrana fa mbola mitohitra lalao ity ny 15 jolay izao ary ny fisariana manaraka izay azahoana ilay lavola iray tapitrisa ariary. Tsotra ny fomba fandraisana anjara alefa SMS any amin'ny larana 034 34 0034 misy soratra hoe basket miampy ny anarana sy ny fanampinanarana afaka mandefa SMS maromaro mazava ho azy ny mpanday anjara tsirairay. Ny 10 aogositra kosa ny fisariana fahatelo farany izay ahazoana ny loka goavana mitaidina 2 tapitrisa ariary. Izay ihany koa tompoko lasitoko vavy no entina nakatonana nyity fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity saorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoana no indray ny tenako amin'ny manaraka indray. Velomarotoko.